La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Entrina fanaraha-maso ny fepetra ara-pahasalamana tena anivon'ireo fiangonana kristianina teto andrenivohitra tamin'ity androany ity nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Paska. Tsy toy ny isa-taona anoferana ny isan'ireo mpino afaka niatrika fitaom-pivavahana. Manana hatramin'ny talata ireo izay manam-pikasana ivoaka na hiditra amin'ireo faritra 5 voakasiky ny fanakatonana taoriana ny fanambaran'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena any Jordanie, maro amin'ireo olona ambony sy manam-pahefana any an-toerana no samborina ary arahi-maso ankehitriny. Anton'izany ny firaisana tsy kombakomba amin'ny fanakorotanana ny fitondram-panjakana. Ny andindao arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manazanahara. Anaraka izany hatramin'ny farany dia tratra amin'ny fetin'ny Paska ihany koa ho an'ny kristiana rehetra ka mahakasika an'izay indrindra no hanomboantsika ny vaovao dia entitra ny fanaraha-maso ny fepetra ara-pahasalamana teny anivon'ireo fiangonana kristianina androany teto andrenivohitra nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Paska noferana ny isan'ireo mpino afaka niatrika fitaom-pivavahana nandritra izany. Abraham Randriamanana. Andro manatantara ary isan'ireo ankalazan'ny mpino kristianina manerana izao tontolo izao ny fetin'ny Paska na ny fankalazana ny itsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ny afaka ny fanamarina izany tamin'ity taona ity ho an'ireo fiangonana samihafa teto andrenivohitra manoloana ny fisian'ny valinaretina ho an'ny teo anivon'ny fiangonana katolika teto Manjakaray. Herinandro mialoha ny andron'ny Paska no efa nisy ny fandaminana napetraka ho an'ireo mpino kristianina tonga nanatrika ny fitaom-pivavahana androany. Niona tamin'ny filohan'ny FFKM, filohan'ny Repoblika tamin'ny herinandro iny efa nanambara hoe tsy misy fivavahana zany fa ataony fankalazana ny herinandro masina sy ny adin'ny Paka. Alina nefany nisy an'iny fanambarana iny ny kristianina rehetrarehetra efa mipetraka daholo indrindra hoe misy tiketra tsy maintsy zaraina zao ihany ny tafiditra ao am-piangonana. Tsy nisy fotoana tsony nahafahana nilaza tamin'ny kristianina zany satria efa tamin'ny valo tany ny fanambarana zao tsy maintsy zato indray ny atao am-piangonana ka niezaka aloha zany tamin'ity hoe tonga ny kristianina dia ny fandaminana zany natao vao miditra eo am-bavahady dia misy fakana température désinfectant amin'ny tongotra zany alohan'ny hidiranao am-piangonana. Rehefa avy eo dia mbola misy gel ampiasaina ihany koa vao miditra ao am-piangonana. Dia amin'ny fotoana andrakitra iny dia aoriana andrakitra zany tsy maintsy mbola manao gel ihany koa satria avy mikirakira vola vao fiarovana ny tsirairay dia mbola misy gel natao ihany koa. Isan'ireo nanatanteraka ny fitaom-pivavahana ankalazana ny Paska ihany koa androany teo anivon'ny FJKM Mandray Soro. Nisy ny fandraisana anarana sy ny fizarana ny tapakila ahafahana mifeny isan'ireo mpino raha ny fanazavana. Ankoatra izay, no mafisina ny fanaraha-maso ny fanajan'ny rehetra ny fepetra ara-pahasalamana. Tike zay nafahana mandamana isa dia mampiasa tike zany zahay dia zay nazonay mifehan'ilay isa ary ny fepetra elanelana moa dia mampiasa ny dekona zany no manaritra ny olona eny amin'ny toerana isaky ny dabilio miova mihitsy. Zany hoe miaina mihitsy nisan'ny olona mpidirina ato amin'ny fiangonana zany. Arak'izany, fidirana indroa napetraky ny akamaroan'ny fiangonana andraisana ny mpino nandritra ny fanamariana ny andron'ny Paska androany. Nanamafy ny tompona andraikitra fa isy ny fanatanterana ny fiaonana eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana ny fiangonana ahafahana mametraka ireo fepetra vaovao tao aorian'ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fitondram-panjakana eo anatrehany ny fianaky ny valinaretina. Ny ampidimy ireo olona lavon'ny valinaretina tafiakatra 1,700 ny tranga vaovao marina ho an'ny omaly. 770 amin'nzato amin'ireo dia teto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Misy larina ary. Tafiakatra 1,700 ny tranga vaovao marina fa mitondra ny Covid-19 eto Madagasikara raha ny antotanisa avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny andro ny 3 aprily tamin'ny fitiliana miisa 470 sy 700.
ny ampy 10 indray ny olona lavo ary 470 ireo sitrana. Miisa 590 amin'izao ireo marary sokajiana ho forme grave, raha toa ka miisa 590 ireo mbola manaraka fitsaboana. Hatreto izany, nanomboka ny 13 Martsa 2020 hatramin'ny 3 Aprily 2020, miisa 27,505 ireo tranga voamarina fa mitondra ny Covid-19 teto Madagasikara amin'ny fitiliana 37,704 lasira hetsy vita. Olona 4,57 no efa lavo ny ity aretina ity ary 17,502 ny olona efa sitrana. Ny faritra Analamanga hatreto no mitana ny laharana voalohany amin'ny tranga vaovao betsaka hita, miisa 770 raha ny andron'ny omaly 3 Aprily. Na misy aza ny fepetrany raisin'ny fitondram-bazakana adina amin'ny Covid-19 eto Madagasikara izay nivoatra nandritra ny tafa izay nataon'ny filoham-pirenena omaly. Ny tsirairay ihany koa dia manana andraikiny manokana amin'ny fiarovana ny tenany sy ny hafa. Henri Florian. Miditra ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana isika eto Madagasikara ao anatin'ny 12 andro araky ny lahateny ny filoham-pirenena nandritra ny tafa ny fanaovana tamin'ny vahoaka malagasy omaly ariva. Na eo aza ny fandraisana ny fanapahan-kevitra maro samihafa raisin'ny tompona ndraiky mpanjakana, manana didy avokoa ny tsirairay miainga amin'ny sambatandolona amin'ny fampiarana ireo fepetra maro samihafa entina hanankanana ny fiparitahan'ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara. Raha ny nambarany filoha lefitra ny CFM ao amin'ny faritany n'Antananarivo. Tokony haneho fitambarana ny rehetra manoloana ity adiraisana ity. Tena hoe fahendrena malagasy dia avela rehefa misy fahavalo tonga ohatran'io dia ny fiombonana, ny fihavanana, ny fifampitsinjovana, ny firaisankina izay ihany no hery anankiray lehibe ahafahantsika miatrika karazam-pahavalo. Ka ny tena antso voalohany izany dia izay zavatra rehetra mety ampisaratsaraka antsika na mety manakorotana ny saina ka mampiena ny heritsainy tsirairay sy ny isam-batan'olona na ara-politika izany indrindra dia mba ajanona mihitsy aloha fa aleo miaraka ifantoka amin'ny zavatra ohatr'izany hoe any no hery na no any isam-batan'olona na ny eo anivon'ny fiarahamonina. Taovitsika malagasy dia izao hoe lahatokana ny aina ka sarobidy loatra ary fofon'andro n'Andriamanitra io ka rehefa lasa dia lasa. Noho izany ny tsirairay isam-batan'olona ny tena tompona andraikitra miantoka sy mitandro ny aina. Izay le hoe eo ny mpitandro ny filaminana fa ny mpitandro ny aina voalohany dia ianao ny isam-batan'olona. Nanao antsova amin'ny mpiasan'ny fahasalamana ihany koa ity filoha lefitra ny CFM ity. Amin'izao adogoavana izao mba handray ampifaliana ireo marary sy hanao ankitsipony hiasany. Miezaka tolotolo tsy mianakavy miaraka mifammetana na ary mandray ny andraikitra tsara ny isam-batan'olona sy miaro ny aina ka miezaka mitandrina voalohany indrindra, faharoa manaraka izay misoroka arak'izay azo atao, fahatelo dia mitsabo tena arak'izay azo atao amin'ny fotoana ahatongavany hoe sanatry vava marary ary koa mitandry tena rehefa marary mba tsy ahanaparitaka amin'ny hafa. Dia ny antso ngezabe indrindra koa dia ny hoe ho an'ireo olona rehetra mikirakira ny fahasalamana, tompona andraikitra ara-pahasalamana dia ny mariary ny marary andrianina ho antsika malagasy. Ka dia iengany tsy isy olona hoe voavezivezy makariny na voahilikilika sanatry ny vava noho ny tsy fanana vola na noho ny fantrany fa dia fotoana fifampitsinjovana indrindra izao dia izay no tena antso ngezabe indrindra amin'izao fotoana ny fankalazana ny fandresena sy ny fitsanganako felin'izao. Ny fahatsapahatena ny isam-batan'olona araka izany no vahaolana lehibe amin'ny tsy ady atao amin'ny valinaretina ity fa eo ihany koa ny fanajana ireo fepetra sakana maro samihafa. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia manana hatramin'ny talata ireo izay manana fikasana hivoaka sy hiditra amin'ireo faritra 5 voakasiky ny fanakatonana taorian'ny fanambaran'ny filohan'ny Repoblika. Miditra ao anatin'ny famihana ara-pahasalamany Madagasikara. Michel Arnaarzo. Faritra 5 no mikatona entina misoroka ny fiparian'ny valinaretina Covid-19 Analamanga, Atsinanana, Sava, Boeny ary Nosy-Be. Voakasika izany na ny sidina anabakabaka na ny fitanterana Atanety. Nilaza androany ministry ny fitaterana fa manana hatramin'ny talata ireo manam-pikasana hody hiditra na hivoaka an'ireo faritra 5 ireo. Fantatrika fa voamary zany fepetra rehetra zany no ndraisina dia betsaka ireo satria ao anatin'ny fetin'ny Pasika itsika betsaka ireo izay
nandeha nakany amin'ny faritra nanaroatra nyity fetiteha ny ala sasatra dia reo zany androany sy rapitso dia avela zany hoe tolerena zany mba azahoany mody any eto Analamanga any faritra ny aviny zany ny momba ny anabakabaka any Antanety indray betsaka ihany koa zay nandeha amin'ny taxi brosy nakany amin'ny faritra dia reo ihany koa zany androany sy rapitso dia afaka mody any amin'ny faritra ny viny zany mandritry ny alohan'ny fikatona tanteraka zany any taxi brosy ireo. Ho an'ireo faritra hafa tsy voakasiky ny fikatonana kosa mitoy ny fifamezivezena ho ansidina anabakabaka amin'ireo faritra hafa ilaina ny fanaovana ny test PCR, mijanona tanteraka kosa ny fitaterana an-dranomasina ary tsy misy ihany koa ny fanomezana ny autorisation spéciale amin'ny fitaterana an-tanety. Tontolon'ny fitaterana izay hatrany dia marobe ireo olona ny azo an'Antsirabe nanomboka ny zoma lasa teo. Tsikaritra ihany koa ny famaroan'ireo mpandeha tonga teny amin'ny toby fiantsonana avy aty Andrenivohitra. Kolo TV Antsirabe. Roa taona izay no tsy nisy ny fankalazana ny fetin'ny Paka teto Antsirabe renivohitra, izay anisan'ny tena mampiavaka sy mampalaza ity tanàna ity. Na izany aza nefa dia tsikaritra fa mbola marobe ireo olona no tonga eto, na amin'ny alalan'ny fiara fitateram-bahoaka, na amin'ny alalan'ireo fiara tsotra. Ho an'ny teto amin'ny tobi-piantsonana Vatofotsy dia betsaka ireo fiara ny tonga avy any Andrenivohitra, ary ny sesisesy mihitsy zany io maraina io, tamin'ny fotoana nahatongavana teny toerana. Le fitaterana avy any Antananarivo makaty Antsirabe zao ohatra ny betsaka ely le mpandeha avy any midina makaty Antsirabe na dia tsy misy le hoe podium sy fetifety reny migiara fa le olona zany rehefa le hoe makarivotra aty ambanivohitra dia zay ngamba mavetsaka le olona makaty vakansy koa mpianatra amin'izao. Araka izany dia efa misy ny fandraisana fepetra nataon'ireo tompon'andraikitra eto anivon'ny tobi-piantsonana Vatofotsy amin'ny fiarovana amin'ny valanaretina noho ny fahabetsahan'ireo mpandeha dia nofendrana fanafody avokoa ireo fiara izay tonga avy any Andrenivohitra. Raha tonga le avy amin'ny tanà zao le eto amin'ny tobi-piantsonana dia mandray lisitra le tomobilina mihitsy zay dia tondrahana le zay vianina le tomobilina zay tonga rehetra zany. Ilarana tanteraka ny fiara makaty Antsirabe ho ireo mpandeha sendranay tamin'ity anio ity. Nahitana fiakarana ihany koa ny saran-dalana. Avy Antananarivo zay teto aloha zany ny tomobilina tena tsy maharaka ny avantry miakana amin'ny soixante-quinze aloha zao nandehanana izao. Zay aloha tsara klienten'ny mpanjakana mamy le izy fa miakatra. Salohany anay zao voaza tsara mihitsy tebotebo ny seza. Araka izany dia tsikaritra fa marobe ireo olona avy any Andrenivohitra sy avy any amin'ny faritra hafa no tonga eto Antsirabe amin'izao fotoana izao. Na dia eo ary ny tsy fisian'ny fety eto amin'ny gara izay efa nahazatra hatramin'izay. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Tambola lehibe miaraka amin'ny Canal Plus. Loka maro no miandry anao zay anao abonnement na réabonnement. $60,000 ny bouquet évasion miaraka amin'ny décodeur. Tolotra manan-keratra amin'ny 1,10 aprily. Les bouquets Canal Plus. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika.
Verivola manodidina ny 500 tapitrisa dolara isa-taona i Madagasikara vokatry ny fampitehan'ny tontolo iainana araka ny tatitra izay navoaka ny WWF. Anisan'ny saka lehibe amin'ny fampandrosoana eto amintsika io fampitehan'ny ala io. Henri Florio. Sarotra tafarina ny toekarena eto an-toerana noho ny fahampotehan'ny tontolo iainana izay iankinan-javatra maro na misy azy ny ezaka atao amin'ny fampandrosoana. Araka ny fanadidin'ny WWF, misy fiantraikany lehibe amin'ny toekarena sy ny lafiny ara-tsosialy, ny sy fampiandrano, ny fivadian'ny toetrandro, ny faharavan'ny ala amin'ny faritra arovana. Ny tsy fampiandrano iara-mahafantatra, fa miteraka fitsoam-ponena tahaka ny efa hita tany atsimon'ny nosy Tireny. Tao anatin'ny 20 taona, very 7,500 hektara ny faritra misy ala onko, ahitana drakaka sy trondro teto amintsika. Hazan-dranomasina amanetsy ny taona no very tamin'izany. Fa tiantsika ihany koa amin'ny fanondranam-bokatra, 2,5 tapitrisa dolara isan-taona. Ny mpanjono very asa, ny fitaterana mikatso, miena ny vola tokony ho an'ny jirama sy ny maro hafa. Vokany, vola 500 tapitrisa dolara isan-taona no very, vokatry ny fahampotehan'ny tontolo iainana io eto amintsika, araka ny tatitra eo anivon'ny WWF. Mifandraiky amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona ny ala, toy ny fizahan-tany, ny fahasalamana, ny sakafo sy ny maro hafa. Misy ihany koa ireo crédit carbone tombony ho an'izay firenena, mahay mikajy ny azy, azahoana fa matsimbola avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Maresaka iraisam-pirenena any Jordanie, maro amin'ireo olona ambony sy manam-pahefana any an-toerana no samborina sy arahy maso ankehitriny. Anton'izany moa ny firaisana tsy kombakomba amin'ny fanakorontanana ny fitondram-panjakana any an-toerana fanadina. C'est une crise ouverte au sommet de l'État jordanien. Misesesy ankehitriny ny fisamborana ireo olom-panjakana sy manam-pahefana ambony any Jordanie, manoloana ny fisian'ny firaisana tsy kombakomba mikasika ny fanonganana ny mpanjaka Abdallah any an-toerana. Isan'ireo arahy masina no mika omaly ariva ny rahalahin'ny mpanjaka raha ny fampitam-baovao. Ny tenan'izay voaroaroa io tompon'antoka amin'izany. Hatreto, tsy mbola nisy ny fisamborana ity rahalahin'ny mpanjaka Abdallah ity raha ny nambaran'ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana. Misy kosa ny fampitandremana napetraka izy ireo ny amin'ny fampitsaharana ny fanakanana ny fitondram-panjakana izay miteraka amin'ny fikorotanan'ny fiainam-pirenena. Ankoatr'izay, nosamborina ihany koa ny mpanolo-tsaina manokan'ny mpanjaka Abdallah teo aloha. Andrasana araka izany ny ho fivoaran'ny toetra rany an-toerana. Des célébrations du centenaire du royaume. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia miisa 7,500 ireo olona maty tao Birmanie nanomboka ny voalohan'ny volana febroary teo raha ny tatitra izay nataon'ny ONG iray androany miisa 7 indray no namony aina vokatry ny fihetsiketsehana nataon'ireo mponina any an-toerana fanadina. Tsy nanakana ireo mponina tsy hanao fihetsiketsehana an-dalambe ny hery famoretana nataon'ireo mpitandron'ny filaminana azy ireo ao Birmanie. Maherin'ny zato ireo olona nanao fihetsiketsehana tao Dawei any amin'ny faritra atsimon'ny Birmanie. Tao anatin'ny 2 volana izay metaky hatrany izy ireo ny famotsorana ny Aung San Suu Kyi ireo mponina. Tsy nisy kosa ny fikorotanana tamin'ity fitakiana izay nataon'izy ireo ity. Nanomboka ny voalohan'ny volana febroary, efa mahery ny 7,500 ireo olona namony ainy, ka ny 40 tamin'izy ireo no zaza tsy ampy taona, vokatry ny fitakiana izay natao. Ho fanomezam-boninahitra ireo namony ainy, nisy ny andro natokana ho azy ireo. Na eo aza ny alahelo mianjaty amin'ny fahalasana ny avana sy ny naman'izy ireo, tsy janona ny tolona fa hitohatra amin'ny farany hoy ireo mponina ao Birmanie raha ny fanazavana. Mbola ho maro hoy ny eo anivon'ny firenena mikambana ny olona ho lavo mandritra ny fihetsiketsehana, izy ireo izay manameloka tanteraka ny hery famoretana mianjady amin'ireo mponina ao Birmanie amin'izao. Dia ireny maresaka iraisam-pirenena ireny manakatona vao tamin'ity andro andeha ankasitrahana nanaraka izany soava tsara ato alto.
nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.